Notanterahana ny sabotsy lasa teo ihany koa ny fankalazana ny fahafolo taona ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Andakana Ambohimanga Rova. Nanomboka ny taona 3 sy 4 arivo no notendren'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano hitondra ny fiangonana FJKM Andakana Ambohimanga Rova ny mpitandrina Olivien Besabotsy. Talohan'io moa izy dia nitondra ny poste d'évangélisation tany Vangaindrano. Feno folo taona amin'ity taona 13 sy 4 arivo ity ny fiaraha-miasa ny fiangonana FJKM Andakana Ambohimanga Rova sy ny mpitandrina. Tsy navelan'ny fiangonana andalo fotsiny izany fahafolo taona izany fa nomariana tamin'ny fomba nanetriketrika tokoa. Nandritritry taona 13 sy 4 arivo ity ny fankalazana ary izao tonga amin'ny fotoam-pamaranana izao. Ny président synodal avy ao Arivo Avaradrano no nitarika ny fanompo-pivavahana ary ny docteur révérend Randriamampionina Alfred no nitoro ny tenin'Andriamanitra. Ny teny faneva izay nosafidian'ny mpitandrina moa no notoriana dia ny teny nalaina tao amin'ny epistily faharoa nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto ka ny toko faharoa ny andininy faha-efatra manao hoe fa isaorana ane Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy ka dia ampisehony ny andritry ny fahalalana azy eny tontolo eny zahay. Faly tokoa ny fiangonana sy ny zanakam-pelezana noho ny fandrosoan'ny fiangonana hatramin'ny arahan'izy ireo niasa tamin'ny mpitandrina Olivien Besabotsy mianakavy ka nanolotra fanomezana maro ho an'ny mpitandrina izy ireo ho fanehoana izany fankasitrahana izany. Ny fanomezana lehibe indrindra natolotry ny fiangonana moa dia ny fiara Starex izay nafarana avy any ivelany. Notokana ny synodam-paritany Arivo Avaradrano tamin'ity andro ity io fiara io natolotry ny fiangonana ho an'ny mpitandrina io. Ny alahady voalohan'ny volana Desambra moa no famaranana tanteraka ity fety lehibe ity ka ny fiangonana sy ny zanakam-pelezana avy ao amin'ny FJKM Andakana Ambohimanga Rova kosa no nanatotosa ny fanompo-pivavahana manontolo tamin'izany. Tapitreto anatin'izay fanadihadiana izay ny vaovaontsika tompoko lazy tompoko vavy mankasitraka anao hatrany nanzo izany hatramin'ny farany aoriana zao fampahalalam-baovao izao moa dia avy hatrany dia hoentina aminao ny vaovao hitondrana ny akon'ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana. Mandra-pitafa tompoko lazy tompoko vavy.